Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je veux t'adorer. Dieu t'aimera. Je connais Que tu vas tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, mon roi, Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur.
adoré l'agneau souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
ampizay Jesosy nokikiray ampizay Jesosy nokikiray. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Mbola faly miaraba anareo tsirairay avy eran-tany aho anio alakamisy fa 4 ny volana septambra 2025. Ry hava malala amin'ny tompo, raha entsika ny hira anankiroa teo, ray tamin'ny teny vazaha, dia ray ity amin'ny teny gasy vao ninontsika teo. Dia ny voalohan'ny hira dia nisy teny tao hoe izy ilay alfa sy omega. Ry havana, ny tompo zany ilay fiandohana ary koa fiafarana. Amen. Izy rery ihany no fiandohantsika ary koa fiafarantsika. Na iza na iza, na inona dia ny tompo rery ihany no fiandohana sy ny fiafarany zavatra rehetra. Alleluia, alleluia. Ny hira tamin'ny teny gasy dia momba ny amin'ny fibebahana. Fibebahana, izany hoe tena manolotra ny tenantsika mihitsy ho an'i Jesosy isika, tena hoe ampy zany izay ny zavatry ny tany. Ry havana, ampy zay ny zavatry ny nofo. Amen. Hivavaka aloha isika idiran'Andriamanitra, dia efa itsika hitondra tenin'Andriamanitra foy, dia hivavaka tsika aorianan'izay. Saotra n'Andriamanitra aloha tsika alohan'ny resantsika tenin'Andriamanitra, dia hivavaka tsika izay fotoana izay, hivavaka tsika tompoko. Asan-drato ny hivavakanao, na izay misy anao dia okenao andray anjara mihitsy ho anao eo anatrehan'ny tompo, satria ny tompo koa mahita anao. Za tsy mahita anareo. Ny tompo mahita anao ka mandraisako anao anjara mivavaka. Mangatà amin'ny tompo ny amin'ny anatonany hiaino anao ihany koa. Hivavaka isika tompoko mba tsy ho verimaina foana ny fotoana hivoriantsika toy izao. Na mbola miasa renao ao am-piasana dia afaka ataonao anatin'ny fonao ny hivavakanao. Tsy voatery ianao hoe hipetraka na hoe andohalika raha ohatra sendra hoe mbola miasa ianao, kanefa kosa raha eo ambony fandriana dia afaka ianao kosa mipetraka. Rehefa ohatra ka mipetraka tsika mivavaka, na koa rehefa mandohalika dia mandohalika. Atao ny tompo, atao ny tompo. Fa rehefa tena tsy afaka moa ianao dia raha hoe miasa ianao dia miteny ianao anatin'ny fonao anao miteny. Raha tsy afaka miteny ohatra hoe manelingelina ny amin'ny olona izay manodidina anao ao amin'ny toeram-piasananao. Ho anao izay tsy salama kosa ka tsy afaka ianao ny hoe hiteny dia ny tompo any hamindra fo aminao. Hivavaka isika tompoko, hidiran'Andriamanitra isika. Ray marala ho misaotra anao izay, satria mbola nomenao tombonandro amin'izao andro alina mangina izao. Mety misy koa any amin'ny toeran-kafa tompo mbola atoandro. Jesosy ianao no Andriamanitry ny nofo rehetra, ianao ilay alfa sy omega araka ny hira teo, ary ianao ihany koa no hibebahanay, satria tsy mendrika izahay. Mibebaka izay Jesosy ao anatrehanao, izay no tianao ataonay isanandro isanandro. Mbola hibebaka izay rehefa avy Jesosy satria tsy mendrika izahay. Ka misaotra anao izay amin'izao fotoana izao, ahafahanay miantso anao, ahafahanay mbola miteny, mbola nomenao fotoana izay ahafahanay miresaka aminao. Jesosy mangataka aminao aho, oky ianao tompo, anatrika anay tsiraray avy izay mivory amin'izao ora sy fotoana izao. Oka koa anao tompo, anatrika koa ny olona izay hiaino amin'ny fotoana ahafahan'izy ireo hiaino izany. Jesosy malala mangataka aminao izay ovao izay tsiraray avy. Ianao no mahay manova anay Jesosy. Ianao no mahay manamboatra anay. Ka indray tsy hay tompo miantso anao. Mangataka ny famindrampinao Jesosy atreo izay. Oky ianao tompo, no hiditra an-tsehatra aminay tsiraray avy, ka tsy saraketo izahay raha tsy efa nahazo hery avy aminao, satria ianao no Andriamanitra lehibe indrindra. Ka mangataka aminao Jesosy, ianao ilay eo amin'ny seza fiandriananao, oky ianao hiondrika hijery anay tsiraray avy, oky ianao hiaino ny fivavakay, oky ianao anatrika anay Jesosy. Mangataka ny fanahy masinao koa, oky ianao fanahy masina ampiteny ahy, oka koa ianao fanahy masina hikasika ny olonao tsiraray avy, amboarina tsiraray avy, satria tsy mahavita tena izay.
raha misaraka aminao. Jesosy Tompo, ianao Jesosy efa niteny roainy devoly. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa mata satana rehetra izay mitady hanafoka anay na amin'ny alalan'ny telefônina izany na ny tenin'olona any ambadikany izany dia roako zany Jesosy amin'ny anaranao vanazeta ka dorako amin'ranao zany Jesosy ny asa mata satana rehetra dia potehako amin'ranao zany Jesosy da afaky ny elo ny plasareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana potehako amin'ranao Jesosy ny asa mata satana rehetra miala devolon'ny Belzebouba dorako amin'ranao Jesosy da afaky ny elo ny plasinareo miala devoly fampierikerehana potehako amin'ranao Jesosy da afaky ny elo ny plasinareo miala devoly mpamosavy zay tady anafika dia potehako amin'ranao Jesosy ravako amin'ranao Jesosy da afaky ny elo ny plasinareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana ny fanaratsy rehetra ny fanampamitaka rehetra dia potehako amin'ranao Jesosy ravako amin'ranao Jesosy da afaky ny elo ny plasinareo ranao Jesosy efa nazareta tsy manan-kery amin'ny anareo satria fa resy anareo ny tompony tompo mpanjaka mpanjaka izy ireny no manjaka amin'ny fiainako sy amin'ny ankonako ary amin'ny asan'Andriamanitra izay ataoko ka rakofy Jesosy amin'ranao Jesosy toerana izao rakofy amin'ranao koa Jesosy ny écran Jesosy oka ianao tompony hiasa aminay satria Andriamanitra lehibe indrindranao ary tsisy toanao ka misandrata Jesosy ianao lay masina sy mahery ianao tompo lay tompona ianao lay hoavy Jesosy ka misaotra anao midera mankalaza anao ka misaotra anao Jesosy ianao Jesosy no mpamonjy tonga lafatra ka mitondra lafatra ka mangataka aminao tompo oka ianao Jesosy hiasa amin'ny zanakao tsiraray avy ampifony tsiraray avy satria tompo tsy mahavita tena izay tsy mahavita tena izay tompo raha misaraka aminao ka misaotra Jesosy malala oka ianao fanahy masina hiditra antsehatra hiditra tanteraka aminay tsiraray avy anovanay anamboatra anay tanteraka ka tena andeha araka ny fanahy izay araka ny fanahy fa tsy andeha tsony araka ny nofo rehefa misy araketo izay ka tena ahazo tokoa fampianarana lehibe avy aminao fanahy masina ka misaotra fanahy masina misaotra Jesosy misaotra ray malala ny voninahitra ho anao rery ihany aleluia aleluia amen amen rehefa malalo amin'ny tompo araka ny teneniko tery-ampiandohana dia ny hira izay nonontsika teo dia manambara tsara raha ny haino tsara ianao ilay hira dia na tsy hainao raha le tonony dia nisy teny tao hoe alpha sy omega aleluia izany hoe fiandohana ary fiafarana dia ny hira faharoa tamin'ny teny gasy dia momba ny amin'ny fibebahana ry havana mila isika tena mametraka any tompo Jesosy amin'ny plasiny ilay atao hoe alpha sy omega izy ihany ilay fiandohantsika ary koa fiafarantsika oka isika tena hitandrina mafy mihitsy amin'ny diantsika ety ambonin'ny tany ry havana raha isika ny ten'Andriamanitra fohy no raisitsika ao amin'ny bokin'ny apokalipsia dia misy koa amin'ny jaonina voalohany raisitsika ny amin'ny bokin'ny apokalipsia aloha apokalipsia toko 2:20 no manambara zany any Jesosy ilay hoe izy no alpha sy omega izy mihitsy no nitenenio izy mihitsy no niteny an'izay teny izay tsy ho vakintsika manontolo ny apokalipsia toko 2:20 fa vakintsika eo amin'ny andininy fa 12 ka hatramin'ny andininy fa 5:10 eo no raisitsika dia avy eo isika tonga dia afaka jerenao koa amin'ny jaonina voalohany toko 2 dia vakintsika eo amin'ny andininy fa 5:10 ka hatramin'ny fa 7:10 izay no raisitsika anio io zany antondrasantsika ny amin'ny fibebahantsika rehefa avy eo apokalipsia toko 2:20 andiny fa 2:20 ka hatramin'ny fa 5:10 vakiko ny tenin'Andriamanitra amin'ny anarany eto dia Jesosy mihitsy no niteny eto zany izy mihitsy zany no naniraka anjely hiteny napahita any Jaona ny amin'ny zavatra ho avy zany hoe ny apokalipsia dia andiny fa 2:20 no vakintsika amin'ny toko 2:20 dia hatramin'ny andiny fa 10:10 no vakintsika oka tena hiaino tsara mihitsy ianao ilay ten'Andriamanitra vakina satria tena tonga dia teny tompo mihitsy zany no ho tsapanao raisinao toko izay mihitsy ka mamaky ten'Andriamanitra tena hoe inona ny tiany tompo ambara amintsika apokalipsia toko 2:20 vakiko tena anarany Jesosy tompo indro avy aingana ao ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany avy izaho no alpha sy omega ny voalohany sy ny farany ny fiandohana sy ny fiafarana
sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana indraindray ny teny dia matetika miverina eto amin'ny ho avy Jesosy, satria ny fanahy masina no manome ny teny. Izy no manolontsaina hoe izao no entina. Izany hoe ny tompo izany dia tia foana izany tsika tena hoe hiova ankatoa azy na verina impiry raha ny teny izay omeny, satria tiantsika tena hoe atsapa tsara mihitsy izany ilay tian'Andriamanitra ambarantsika. Dia horaisintsika ny andiny ao amin'ny Jaona voalohany 2:10 ka hatramin'ny 7:10 vakiko amin'ny anarana Jesosy Tompo. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra izay hibebahantsika rehefa avy eo dia manambara zany ny amin'ny hoe ny tompo zany, izy Jesosy Tompo, ilay alfa sy omega, zany hoe fiandohana sy fiafarana. Mazava tsara ny teny izay vakitsika teo. Jesosy zany no ny teny hoe izy zany, izy mihitsy miteny hoe izao no alfa sy omega. Sy miteny amin'ny andiny 7:20 amin'ny Apokalipsy 2:20. Izy mihitsy no ny teny hoe izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Amen. Hatreo aloha. Ry havana, izy tompo mihitsy no mampafantatra antsika zany hoe izy no alfa omega, fiandohana sy fiafarana, ary koa voalohany sy farany sy ny farany. Ry havana, na inona ataontsika, na inona hevitra tadiavintsika ka hoe avovonjy antsika dia tsisy mihitsy hevitra hafa azahoantsika famonjena na inona io tompo. Oka ho tsapantsika tsirairay fa Jesosy iray ihany no afaka mamonjy antsika hidirantsika lanitra. Izy iray ihany ilay mpanalalana makany amin'Andriamanitra. Tsisy olombelona manalalana antsika makany amin'Andriamanitra. Lainga raha misy olona miteny hoe izy no mitondra ny hafatra makany amin'Andriamanitra, tsy marina zany. Jesosy iray ihany no lalana ahafahantsika makany an-danitra. Mazava be ny teny eto hoe izy no alfa sy omega, ary voalohany sy ny farany, ary koa ny fiandohana sy ny fiafarana. Ry havana, isika dia tsy maintsy iseho eo anatrehan'ny tompo rehefa ho avy ny fotoana, na tiantsika na tsy tiantsika. Inona no fomba fiainantsika tetỳ ambony tany? Ny ten'Andriamanitra eto amin'ny Apokalipsy 2:20 dia manambara mihitsy hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany avavahady ho ao an-tanàna. Amen. Ry havana, misy zavatra tsy maintsy ataontsika ao, tsy maintsy misy zavatra tsy maintsy ataontsika zay tsika vao ho tafiditra any an-danitra. Miteny ny tenin'Andriamanitra eto, miteny ny tompo amintsika eto. Fa sambatra izay manasa ny akanjony, sambatra hoy ny tompo izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina. Inona moa zany akanjo zany? Ry havana, ny fanahintsika zany. Ny fanahintsika zany, na ohatra araka hoe madio be takinina ny tenantsika, ny vatantsika, nefa ny fanahintsika maloto dia tsy tafiditra any an-danitra isika. Ny fanahintsika io no tena hoe mahantsika antsika io. Fa ny vatantsika dia manteau, veste fotsiny ny vatantsika. Ka mila antsika manasa ny fanahintsika. Nefa raha ohatra isika ka tsy
tsy manasa ny fanahintsika dia oko fantatsika fa ny momba antsika manontolo dia efa maloto. Na fitentsika ary na ny momba antsika dia maloto rehefa ohatra maloto ny fanahintsika. Raha ohatra ka mahita olona iray ianao kapiteny ratsy be ilay olona, na ratsy fanahy be ilay olona, na hoe masika ilay olona, zany dia fanahy maloto avokoa zany, satria ny tompo dia be famindram-po ary be fitiavana. Mila zany tsika tena manasa ny fanahintsika. Fanahintsika no tsy maintsy diovintsika manaraka ny tompontsika zany, sy tsika vao tafiditra ny lanitra. Izay mahatonga tena Andriamanitra manambara hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Amen. Ho any an-danitra izany. Ho any an-danitra izany. Izay mahatonga tena Andriamanitra dia 10:10. Eo zany eo dia makintsika mombany amin'ny nofo zany. Mombany amin'ny nofo. Izay mahatonga ny olona tsy ho tafiditra any an-danitra. Any 10:10 afaka iko amin'ny Tompo hoe fa ny ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana. Any ivelany, hoy ny Tompo, any ivelany. Izany hoe tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ny lanitra dia tsy azontsika hidiradirana foana. Mila mitandrina isika. Tsy hoe kory hoe teny hoe zanak'Andriamanitra ahako, na hoe mpivavaka ahako dia tafiditra ny lanitra. Tsy atompoko. Misy didy tsy maintsy arahana anatin'ny ten'Andriamanitra. Misy tsy maintsy ankatoavana anatin'ny Baiboly izay tsika vao tafiditra ny lanitra. Fa tsy hoe kory hoe ity ahako zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra ahako, dia ho tafiditra ny lanitra hoe miantso ny tompo ahako. Teny hoe Andriamanitra no Andriamanitra tompoko, dia Jesosy no mpamonjiko. Nefa ny tsy manaraka ny teny tompontsika dia tsy ho tafiditra ny lanitra. Tsy ho tafiditra ny lanitra. Mila mankatoa anazy isika. Mila tsika tena hoe mankatoa any Tompo Jesosy. Manaraka ny sitrapony fa tsy ny sitrapontsika. Ny sitrapony no arahantsika fa tsy ny sitrapony. Ny sitrapony no arahantsika azafady fa tsy ny sitrapontsika. Tsy afaka tsika ny hiditra ny lanitra raha mbola zavatra izay tiantsika atao no ataontsika. Tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy isika. Eto zany ny Tompo dia manambara amintsika fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana. Tia lainga fotsiny. Tia lainga fotsiny sady mandainga dia efa any ivelany, any amin'ny hafobe zany. Ao amin'ny 1:20 eo amin'ny 9:9 dia mitovy ihany koa amin'io fa manambara bebe kokoa ny amin'ny mitsy hoe any zany ny hafaran'ilay olona reo dia anany anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Farimy rehetra afo sy solofara. Izany fahafatesana faharoa. Afaka vakianao ny teny rehefa malalaka ianao. Atao amin'ny Apokalipsy 1:20. Mbola misy karazana toetra koa izay tenenin'ny ten'Andriamanitra. Ny osa fotsiny, ny olona kamo zany dia efa miandry azy ny hafobe. Zavadozany e tompoko e. Zavadozany ka mila mitandra antsika hoe manao ahoana moa toe-panahintsika eo anatrin'Andriamanitra. Dia eo ihany koa ny amin'ny hoe ny tsy mino. Olona tsy mino fotsiny dia efa miandry azy ny hafobe. Eo ihany koa ny amin'ny vetaveta. Zavatra marikoriko zany. Tsy tian'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra. Efa miandry azy koa ny hafobe. Ry havana mila mibebaka, mila miala amin'ny ratsy rehetra. Satria ny Tompo dia tsy misangisangy amintsika. Fa ny fanahintsika dia tian'Andriamanitra ho tafiditra ny lanitra. Nefa ny fahavalo koa dia mitady hevitra izy hanapotehana antsika mba tsy hiditra ny lanitra ka mijoroa miova. Ny mombany amin'ny nofo dia tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy. Izay levaka itsika teo amin'ny Jaona 1:2-10. Izay no mahatonga ten'Andriamanitra manambara ato hoe aza ty izao tontolo izao. Ry havana efa miverina matetika eto ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa omeny Tompo, omeny fanahy masina dia raisina. Aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Io teny io tena tokony amperitreritra ny tsirairay avy mihitsy io. Inona zavatra tianao eto amin'izao tontolo izao eto?
inona zavatra mbola fikirinao eto amin'izao tontolo izao? Ny tenin'Andriamanitra dia mampitandrina antsika mihitsy amin'ny fitiavana zavatra kely eto amin'izao tontolo izao. Satria raha ohatra ka tia izao tontolo izao isika dia tsisy fitiavana an'Andriamanitra zany ao anatintsika. Satria izao tontolo izao sy Andriamanitra tsy mifandray ireo. Ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia eto ihany. Izay ny teny midina eto ambany efa mamaky tsika. 9:12 raisiko ilay izy hoe ao amin'ny Jaona voalohany eo 2:2. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anaty ny fitiavana ny iray. Amen. Hitanareo izany? Izao tontolo izao ny ambarany dia koa izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Ry havana zavatra hita maso. Tokony tsy ho tia, tokony tsy fikitra amin'ny zavatra hita maso isika. Fa mila antsika tena miova tanteraka, mila mitandrina mafy dia mafy isika, hibebaka antsika rehefa avy eo. 9:12 fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Amen. Ry havana, ny zavatra eto amin'izao tontolo izao, zavatra hitantsika rehetra dia filany nofo. Tiako izao, tsy tiako ty, tiako izao, tsy tiako ty. Ry havana, mila mitandrina antsika, mila mitandrina isika. Filany nofo ny zavatra eto amin'izao tontolo izao. Ary filany maso. Ny masontsika mila mitandrina isika. Inona zavatra jeren'ny masonao? Inona zavatra irian'ny masonao? Izao tontolo izao dia tokony tsy fikitra tontolo izao isika. Mila mibebaka antsika, mila antsika tena hoe manaraka ny tenin'Andriamanitra mba ho tafiditra ny lanitra. 9:10 ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Ry havana, mandalo izao tontolo izao, mandalo ity tany ainantsika ty sy ny filany izao tontolo izao, mandalo izany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Oka itsika tena hanao ny sitrapon'Andriamanitra mba haharitra mandrakizay. Oka antsika tsy fikitra intsony amin'ny zavatry ny tany. Tandremo ny masonao, tandremo ny fitsiritana, tandremo ny fitiavana zavatry ny tany. Fa eto amin'izao tontolo izao dia eto ihany. Tsy miala eto fa ho potika sy ho ravana ity tany ainantsika ity, ho potika. Fa ny fanahintsika no tian'Andriamanitra tafiditra ny lanitra. Izay mahatonga tenin'Andriamanitra tonga anio hoe izy ihany, Jesosy irery ihany ilay alfa sy omega. Izy mihitsy ny teny hoe izy no alfa sy omega. Ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izy irery ihany. Ary tiantsika anasa ny fitafiantsika. Fantatsika tsara hoe ny akanjontsika zany, inona moa ilay akanjo dia ny fanahintsika araka nambarako teo. Ry havana, aza miay ny zavatry ny tany, fa sao dia afo be no miandry anao. Oka izay ny amin'ny fitiavany zavatra kely na inona io, fa tadiavy ny tompo. Oka tsika hitady ny tompo, oka tsika tena hoe hanolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy, hiala amin'ny fitiavana an'ity tany mandalo ity. Ry havana, hivavaka isika, andohalika isika, tondra ny tenantsika hatrehan'i Jesosy. Oka ianao tena ametraka mihitsy ny tenanao eo anatrehan'ny tompo. Za tsy malala ny zavatra tianao sy zavatra irianao ho azo amin'ny fiainanao. Fa mitandrema tompoko, mitandrema mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra anio, ny amin'ny fitiavana izao tontolo izao, ny amin'ny fitiavana izao tontolo izao. Na inona zany, na inona zany anie, mila mitandrina antsika. So tsika mieritreritra hoe ny anahy zavatra tiako, tena zavatra tsy tena lehibe, fa zavatra kely ihany. Ry havana, na inona io, ka tiantsika izao tontolo izao, eto izao tontolo izao, mihoatra no fitiavantsika an'Andriamanitra, na hoe katsahantsika nefa mety zavatra tsy mendrika akory antsika, dia mila matahotra an'Andriamanitra isika. Fa mandalo ity izao tontolo izao, ity mandalo. Fa any amin'ny iray no maharitra mandrakizay. Andohalika isika tompoko, tondra ny tenantsika anatrehan'ny tompo izay afaka mandohalika. Fa ho anao izay tsy salama, ny tompo no mahita ny tsy fahasalamanao. Ka andohalika isika tompoko. Eto amin'i Jesosy ny mombanao. Oka ianao hibebaka
angataka famindram-po ny tompo aminao. Ianao no malala ny mombanao, ianao no mahafantatra izay rehetra nataonao sy zavatra tsy mendrika eo anatren'Andriamanitra momba ny fiainanao, ka eto amin'ny tompony mombanao. Hifavaka antsika tompoko. Jesosy io, misaotra Jesosy ny amin'ny teny nomenao anay. Tompo, manambara Jesosy fa ianao ilay alfa sy omega. Ianao Jesosy ilay fiandohana ary fiafarana Jesosy. Tsisy afa-tsy ianao Jesosy. Ianao rery ihany Jesosy no niatombohan'ny zavatra rehetra, niatombohan'ny zavatra rehetra. Ary ianao koa Jesosy no rery ihany koa no hiafarany zavatra rehetra. Jesosy Tompo, indreto izay Jesosy, mandohalika Jesosy eo anatrehanao izay afaka mandohalika. Tompo malala ho mangataka ny famindram-ponao, satria Jesosy tsy mendrika tokoa izay, satria Tompo impiry izay Jesosy no variana amin'izao tontolo izao. Eny Jesosy variana amin'izao tontolo izao. Nefa ny Tompo, ianao dia mampitandrina anay anio hoe aza ty izao tontolo izao. Satria raha ty izao tontolo izao Jesosy izahay, dia tsy ao anatinay ny fitiavana ny iray, hoy ny teninao, hoy ny teny ao amin'ny Jaona voalohany Jesosy io. Mangataka famindram-po avy aminao, mamelanao Jesosy satria tsy mendrika izahay. Tsy mendrika izahay Tompo, satria Jesosy marina Jesosy fa ity tany anay ity Tompo dia be ny rehaka Jesosy, be Jesosy ny rehaka. Jesosy amboary izay tsiraray avy izay mivory eto, izay hiainy Jesosy video koa rehefa misy fotoana tompony sasany. Amboary Jesosy hiala tompony amin'ny fanahiana ny amin'izao tontolo izao ty, ny amin'ny fiainanay, satria Tompo mandalo izay ity, mandalo izay Tompo. Eny Tompo, tahaka ny ravina maina entin'ny rivotra Jesosy dia tsy hita intsony ny fiainanay ity. Oh Seigneur, mandalo Jesosy ny lanitra sy ny tany, fa ao aminao Tompo no maharitra mandrakizay. Jesosy ianao ilay alfa sy omega, araka ny teny raisinay teo. Ianao no fiandohana ary fiafarana, ianao no voalohany ary farany. Nefa Tompo izahay, impiry izay Tompo dia tsy mahatsapa indraindray fa eo ianao Jesosy. Tompo malalao, mamela ny elokay, mamela Jesosy anay tsiraray avy, anzanakao tsiraray avy Jesosy eran-tany izay mivavaka aminao Jesosy. Tompo raha variana Jesosy ny amin'ny zavatra ny tany Jesosy, tsy zavatra tsy mahasoa akory Tompo, dia mamindra fo aminy ianao raha mibebaka aminao izy. Tompo malalao, ianao Jesosy mametoky anay Jesosy lanitra vaovao sy tany vaovao. Nefa ny Tompo izahay, impiry Jesosy dia mierikerika ka mifona Jesosy, mamindra fo Jesosy, mamela ny elokay. Tompo malalao, amboary ny tsiraray avy, avaozy ny tsiraray avy Jesosy, mba tena hiova Jesosy. Tompo, hiala amin'ny filany nofo, hiala amin'ny filany maso ny rehaka izao fiainana izao Jesosy io, mba tsy hitady foana Jesosy zavatry ny nofo Jesosy, fa tena hiala tanteraka Jesosy, hiala tanteraka ny amin'ny zavatry ny tany. Fa kosa Jesosy io, hifikitra hijery anao, ianao ilay Tompo lehibe indrindra, ianao ilay fiandohana sy fiafarana, ianao ilay nijaly tetỳ ambonin'ity tany ity. Tompo, tonga dia tianao Jesosy nanao ny asanao, ka tianao kosa Jesosy hanao ny asanao, anoy Jesosy ny asanao, satria irakao izay. Irakao izay Jesosy, efa vita tompony ianao, hoy ianao hoe nataonao ny asany iray, ka izay Jesosy dia nobaikona koa izay Tompo, nibaiko anaynao Jesosy hanao ny asanao. Tompo, mbola maro Jesosy ny asanay ety ambonin'ny tany, ka tafinerinao Jesosy mamindra fo aminay. Tompo, mba tena hijoro tahaka ny hijoroanao Jesosy, mba tsy hay ny amin'ny nofo, fa tena hijery Jesosy ny amin'ny ara-panahy. Jesosy io,
afao ny tsiraray avy izay voagejany amin'ny nofo Jesosy. Afao Jesosy ny zanakao tsiraray avy eran-tany, satria Tompo tsisy marina na dia iray akory ary, tsisy afaka manamary tena Jesosy aho, fa afao Jesosy ny tsiraray avy, afao Jesosy izay tsiraray avy ny amin'ny problème isan-karazany Jesosy. Ao Jesosy aho ny mifikitra Jesosy amin'ny ankonana, ao koa Tompo ny mifikitra Jesosy aho amin'ny fitiavam-bola, ao koa Jesosy aho ny amin'ny fitiavana vady, amin'ny fitiavana fitafiana, amin'ny fitiavana luxe Jesosy eo. Afao Jesosy aho ny tsiraray avy ny amin'ny fitiavana izao tontolo izao Jesosy. Tompo malala ao, mamindra fo amin'ny tsiraray avy ianao, amboary ny tsiraray avy. Avao izay Jesosy, mba tena anao izay sitrakao, anao izay tinendrinao Jesosy. Tompo malala ao, ianao Jesosy no mpamela heloka, mpanadio, mpamindra fo, mpanafaka Jesosy. Ka amboary Tompo ny tsiraray avy, mba tsy hahitsony amin'ny nofo Jesosy aho, fa hibanjana Jesosy ny azo fijalianao, hibanjana Tompo ny mandrakizay nay izay tsiraray avy, dia no any aminao izany Jesosy. Ianao Jesosy lehibe fitiavana, ianao Jesosy ilay masina sy mahery, ary ny teninao Tompo dia manambara fa sambatra Jesosy aho izay manasa ny akanjony. Eny Tompo, mba hafana hiditra Jesosy aho ao an-tanàna, azahoanay anjara Tompo amin'ny hazonainy o Jesosy io. Tany fa tsy mahatananao izay Jesosy aho, sasao Jesosy izay amin'ny rano soa, sasao Jesosy amin'ny rano soa, satria Tompo ny rano Jesosy aho no afaka manadio anay amin'ny fahotana rehetra. Diovy Jesosy ny fisainanay, diovy ny sainay Tompo mba hisaina any an-danitra, diovy ny sainay Tompo mba hisaina any an-danitra. Sasao Jesosy ny fisainanay tsiraray avy, mba tena hisaina Tompo any aminao, any aminao Jesosy, satria no Andriamanitra tokana azo topoina Jesosy io. Sasao koa Jesosy ny masonay Tompo, satria Jesosy izay Jesosy dia mijery izao tontolo izao. Tompo malala ao, diovy Jesosy ny masonay mba tsy anaraka ny fanao izao tontolo izao. Tompo, diovy ny masonay amin'ny rano soa, satria Tompo araka ny teny izay vakinay teo dia filan'ny maso Jesosy io, mangataka ny famindramponao. Sasao ny masonay tsiraray avy, sasao Jesosy masonay tsiraray avy Jesosy mba hadio anatrehanao. Tompo, mamindra fo amin'ireo jamba Jesosy izay tsy mahita. Ianao Jesosy no mpamindra fo sy miantra. Tompo malala ao, sasao koa Jesosy ny sofinay Jesosy mba hihaino zava-tsoa, hihaino teninao Jesosy io, mba ankatoanao Jesosy, fa tsy andany fotoana Tompo hihaino fahadalana izao tontolo izao Jesosy. Diovy Jesosy ny sofinay mba hare mandrakiriva Tompo teny mamy Jesosy, dia ny fahatsaranao, ny fahalehibiazanao Jesosy. Amboary Jesosy, satria Jesosy ho avy ianao, ho avy ianao Tompo, efa tsy ela intsony Jesosy dia ho avy ianao. Ka mangataka ny famindramponao Jesosy, anamboatra anay tsiraray avy, sasao amin'ny ranao Jesosy ny sofinay. Tompo, ny iran'izao tontolo izao izay tafiditra anatin'ny sofinay Jesosy, enonay nandalo tamin'ny sofinay, okanao Tompo anadio ny sofinay tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao Jesosy, ny ranao Tompo afaka manadio anay ho afaka amin'ny tsy famanina rehetra. Tompo, sasao amin'ny ranao izay zanakao tsiraray avy Jesosy io. Eo koa Jesosy ny vavanay, ny fiteninay Jesosy. Tompo, ny lelanay Jesosy dia rantsana kely indrindra Jesosy anatin'ny tenanay. Tompo, mangataka aminao Jesosy, diovy Tompo ny lelanay, ny amin'ny fiteninay Jesosy, mba tsy bedibedy teny tsy mendrika Jesosy. Tompo, mba tsy hanala-baraka Jesosy ny anaranao. Sasao Jesosy ny vavanay, ny lelanay Tompo, mba tena ho mendrika tokoa ho zanakao, mendrika tokoa ho irakao, mendrika tokoa ho mpanomponao Jesosy. Jesosy, oka Tompo ny toetranao Tompo ny alainay tahaka Jesosy. Ianao Jesosy dia tsy be teny Jesosy, ampianaro izay, ampianaro ny tsiraray avy Jesosy, ay angina
jesosy io sasao amin'ny rano jesosy ny vavanay ny lelanay tompo mba ho tohanao jesosy amboary jesosy amboary tompo sasao amin'ny ranao jesosy ny lelanay ny molotray ny vavanay jesosy mba hadio jesosy ho anao mba hadio jesosy ho anao anaovanay ny asanao jesosy ny tananay koa tompo diovy ny tananay jesosy zay no raisy ny tananay tompo ka nisy fandriky ny favalo jesosy sasao jesosy amin'ny ranao soa sasao amin'ny ranao soa jesosy ny tananay mba hadio tompo ny tongotray koa zay naleha ny tongotray jesosy okanao anadio ny tongotray tompo amin'ny ranao soa tompo okanao jesosy amindra fo aminay tsiraray avy olo Andriamanitra lehibe indrindra tsara indrindra tompo malala ho petraka aminao koa jesosy ny fonay tompo no lapanao no tempolonao jesosy alao jesosy ny toetra tsy mendrika anatin'ny fonay tsiraray avy tompo malala ho alao jesosy ny fahatezerana alao jesosy ny tsy famendrena rehetra jesosy anatin'ny fonay satria tompo tempolonao ao fanay masina ny tranonao ka amboary zay omeo zay faharetana amin'ny zavatra rehetra omeo koa zay fo ayandinika zay vo hiteny satria avao anatin'ny foa ao ny aina jesosy ka oka jesosy ayandinika izay jesosy avao anao zavatra satria tompo enao lay aina jesosy enao tompo napindrana anay ny ainay tsisy anay jesosy malala ho tsisy anay jesosy ny ainay jesosy dia anao ny fitempo fonay jesosy dia anao enao jesosy no miregle izany enao no mampitempo azy ary enao koa no mampitsahatra azy o Seigneur enao lay alpha sy omega ka okanao jesosy anamboatra ny fonay tsiraray avy amboary tompo ny fonay tsiraray avy mba hiankatoanao aiainao anao aianao zay sitrakao jesosy malala ho maro ny efa maty nefa niverany amin'ny elo nefa amin'ny tsy fankatoavana anao jesosy eo mamindra fo aminay zay mbola velona jesosy tompo satria tsisy tsy hainao atao amboary jesosy amboary tompo mba tena homendrika anatrehanao alao anatin'ny fonay koa jesosy ny fankahalana tompo malala ho oka tompo zay ahity taka ny fitiavanao oka zay ahity n'olona rehetra taka ny fitiavanao jesosy nao dia Andriamanitra be fitiavana jesosy malala ho omeo fo zay jesosy ahiandefitra omeo fo ahiandefitra jesosy amboary ny fonay ahiandefitra taka ny fandeferanao amboary ny fonay jesosy mba hiandefitra taka ny fandeferanao jesosy enao jesosy dia nandefitra tamin'ny zavatra rehetra enao amboary ny fonay jesosy tompo malala ho eo ihany koa jesosy omeo fo zay ahifankaty ahity jesosy ahity ny olona rehetra jesosy diovy ny fonay jesosy diovy ny fonay amboary ny fonay ahity jesosy na iza jesosy satria tompo enao n'Andriamanitra lehibe indrindra Andriamanitra masina sy mahery enao ary tsisy toanao jesosy io ny fonay koa tompo indraindray jesosy tsy mahay mandinika jesosy tompo malala ho ampianary io zay jesosy ayandinika jesosy zay sitrakao rehetra jesosy tompo malala ho ampianary koa zay jesosy ayanaraka anao avao ariana fa tsy hoentin'ny fonay jesosy tompo malala ho okanao tompony eo alohanay amin'ny zavatra rehetra tompo malala ho satria ianao no mitoetra anatin'ny fonay tsiraray avy araka ny teninao ao amin'ny Jaona 5:10 ononao aminy izay tompo malala ho ianao sy ny ray ho ianao onona ao anatinay ianao onona anatinay ianao jesosy zay zanakao izay mankatoy ny didinao nambaranao jesosy ao amin'ny Jaona 5:10 dia andeha ao anatinay ianao jesosy ianao sy ny ray ary toetra jesosy ao anatinay o Seigneur misaotranao jesosy amboary izay te feo zay jesosy te feo jesosy
izay tsiraray avy. Amboary Jesosy, eny Jesosy, toy ny tany manga izay, eny tany manga anao izay Jesosy, tany manga anao izay Jesosy, amboary izay. Tompo malala ho, ianao Jesosy ho mamolavola anay, ianao namolavola Jesosy anay anatin'ny kibony renay. Fombaranao izany, teninao izany ao amin'ny Salamo 139, Salamo 8:30 dia manambara fa fantatrao izay Jesosy na fony mbola tsy ary fady ara Jesosy eo, fantatrao avokoa ny momba anay manontolo. Ary ianao Jesosy no namolavola anay tao anatin'ny kibony renay Jesosy eo. Volavolay foana izay Jesosy mandra-pahatonga any aminao. Tompo, zanaka tiana no anarina. Jesosy malala ho, amboary foana izay. Fantarao anay izay tsy mety nataonay Jesosy malala. Tompo malala ho, raha misy tsy mety Tompo ao anatinay dia ampafantarao anay izany. Tompo malala ho, eny Jesosy, ao amin'ny Salamo ihany koa izany, Salamo 8:30. Raha misy tsy mety Jesosy ny amin'ny momba anay Jesosy dia ampalalao anay. Mangataka aminao Jesosy, amboary izay zanakao tsiraray avy. Amboary izay Tompo, satria anao Jesosy no rainay, mpiaro anay, mpitantana anay, mpikarakara anay. Tompo, tsy mahavita tena izay, tsy mahavita tena izay Jesosy fa milanao Jesosy. Ianao no Andriamanitra, mpanamboatra anay, ampahitsio Jesosy ny dianay, ampahitsio Jesosy izay Tompo. Raha mitady Jesosy hitanondroka na mitady hivilana Jesosy satria Tompo tany mahanganao izay, tany mahanganao izay Jesosy. Okenao Tompo ampitraka anay jerevanay ny lanitra Jesosy. Amboary Jesosy izay mitongilana amin'ny fiainanay Jesosy. Okenao Tompo ampijoro anay mandrakariva Jesosy, izay tany mahanganao Jesosy. Areny foana izay Jesosy, areny foana Jesosy izay tany mahanganao, satria anao no Andriamanitra, no Andriamanitra Jesosy. Tompo malala ho, mivavaka izay Jesosy, vavaka izay Tompo ho an'ny ankonanay tsiraray avy izay manana ankonana. Tompo malala ho, hoeto amin'ny Tompo ny ankonanao, hoeto amin'ny Tompo ihany koa ny havanao. Raha ohatra tsisy ankonana ianao, hoeto amin'ny Tompo izay olona akaiky ianao ary Jesosy io. Hoetiko aminao Jesosy ny ankonako, okenao Tompo amindra fo amin'ny tsiraray avy. Amboary Jesosy ny tsiraray avy. Tompo, Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao Jesosy. Apetrako aminao Jesosy ny fandehamanjanako, apetrako eo tongotrao. Tompo, tsy mahay miaro an'izan'iza Jesosy, tsy mahay manova an'izan'iza Jesosy, fa ianao Jesosy no Tompo Andriamanitra mahay manova, mahay manamboatra, mahay miaro Jesosy. Ka apetrako Tompo eo tongotrao Jesosy ny tsiraray avy, mibebaka ao an'izy ireo Jesosy io, mibebaka ao an'izy ireo Jesosy malala ho. Amboary Jesosy ny ankonako. Tompo, ianao Jesosy ny vavaky ny tsiraray avy ato Jesosy izay miantso anao koa, mitondra ny ankonany na mitondra ny mpirai-po aminy na ny havany Jesosy. Apetraka eo aminao izany Jesosy io. Apetraka eo aminao koa Jesosy ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy, ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Apetraka eo aminao Jesosy, zanakao tsiraray avy eran-tany Tompo, satria Andriamanitra ny akaiky sady ny alavitra ianao Jesosy. Tompo, okenao Jesosy amindra fo amin'ny tsiraray avy. Amboary Jesosy zanakao tsiraray avy. Avao Jesosy amin'izay mangeja azy Tompony tsiraray avy Jesosy io. Mamela ianao Jesosy, mamelanao Jesosy an'olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Tompo malala ho, anao dia Andriamanitra tsy manavakavaka ianao, Andriamanitra tia ny olona rehetra ianao Jesosy. Tsy izay gasy ihany fa tianao avokoa Jesosy ny asan'ny tananao rehetra, tianao avokoa Jesosy ny asan'ny tananao rehetra. Tompo malalaka etiko anatrehanao Jesosy ny tsiraray avy, mamindra fo Jesosy amin'ny tsiraray avy. Amboary Jesosy, amboary Jesosy ny asan'ny tananao. Tompo, ny velona mbola manam-panantenana fa ny maty tsisy intsony Jesosy. Ka mangataka ny famindramponao, mangataka ny famindramponao Jesosy. Amboary Jesosy izay tsiraray avy. Ianao Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ianao reriany Jesosy ilay alfa sy omega, araka ny teninao Jesosy. Ianao ilay fiandohana ary fiafarana, ianao ilay voalohany sady farany Jesosy.
Eny Tompo, tsy tia oty ianao, tsy tia ratsy ianao Jesosy. Mazava Tompo ny teninao fa misy Jesosy ny fariafo araka ny teny vakinay teo Jesosy malala o. Ka Tompo tianao izay Jesosy hiova hibebaka eo anatrehanao Jesosy. Ianao Tompo efa nampafantatra, efa napita Jesosy ny teninao Jesosy ho anay zanakao tsiraray avy. Tompo malala o, misaotranao Jesosy ny amin'izay rehetra Tompo nataonao taminay ary mbola ho ataonao aminay ihany koa. Mangataka anao fanahy masina, okenao amenao anay fanahy masina iray lehibe indrindra, feno ianao izay, amboary izay fanahy masina, avao izay fanahy masina, fanahy fiton'Andriamanitra velonao, okenao amenao anay, feno ianao izay, okenao anasitrana izay tsy salama amin'izao ora sy fotoana izao. Raha misy ny marary, okenao hiditra an-tsehatra fanahy masina, anasitrana izay mangataka fanasitrana avy aminao. Ianao fanahy masina no mpanasitrana, ianao no mpanafaka, ianao no mpanavao, ianao no mpamonjy fanahy masina. Ka okenao fanahy masina, anasitrana an'izay mitalao aminao, izay mangataka famindram-po avy aminao. Okenao anamboatra, anavao ny tsiraray avy. Mila anao izay fanahy masin'Andriamanitra, ianao ilay fanahy fiton'Andriamanitra. Eny, ianao ilay fanahy fiton'Andriamanitra. Feno ianao izay, feno ianao izay, ianao ilay eo anoloan'Andriamanitra. Eny, ianao ilay mahita an'izao tontolo izao, ianao ilay ao anatinay, ianao ilay aminay mandrakizay, ianao ilay aminay mandrakizay fanahy masina. Eny, teny ao amin'ny jaona ihany koa izany ka misaotranao Jesosy. Saotranao Jesosy ny amin'ny fitiavanao lehibe, saotranao fanahy masina, ianao ilay mameno anay, feno ianao izay, feno ianao izay fanahy masina, mila ny fanafinoana avy aminao izay. Ray malala o, omeo ny fanahy masinao izay, feno ny fanahy masinao izay, mila anao izay fanahy masina. Remplis-nous cet esprit de Dieu, feno anao izay fanahy masina, feno anao izay fanahy masina, mila anao izay, mila anao izay fanahy masina. Feno ianao ny tenanay tsiraray avy, feno ianao ny tranonay tsiraray avy, feno ianao ny ankonanay tsiraray avy, feno ianao izay fanahy masina, mila anao izay, mila anao izay. Okenao anavao anay, okenao anavao anay fanahy masina, amboary izay, okenao ampiratra ny maso-pana anay, okenao ampiratra ny maso-pana anay. Fanahy masina mitenena aminay foana ianao, tenena aminay foana ianao, isitraka ao rehetra fanahy masina, ambarao aminay, izay tianao rehetra fanahy masina, ambarao aminay, toroy lalana izay, avaozy izay, eny ampitandremo foana izay, amin'izay rehetra tsy mety ataonay. Fanahy masina mila anao izay, mila anao izay fanahy masina hitari-dalana anay, mila anao izay fanahy masina anamboatra anay. Fanahy masina iray, mila anao izay, ianao ilay fahazavana, ianao ilay jiro manazava anay, ianao rery ihany no afaka manazava anay fanahy masina. Ianao ilay to aminay mandrakizay, azavao izay, ampianaro izay, ianao ilay mpampianatra lehibe indrindra, ianao ilay mpisolo vava, okenao ameno anay, okenao ameno anay fanahy masina, fanahy ny fitiavana, okenao ameno anay fanahy masina, okenao ameno anay fanahy ny iray, mila anao izay, to ilay fanahy ny Tompo, to ilay fanahy ny Tompo, to ilay tao anatin'ny Jesosy, fanahy masina, mila anao izay, mila anao izay, mila anao izay fanahy masina. Mankasitraka anao, mankasitraka anao, mivavaka koa izay, vavaka izay ho an'ny tanindrazanay, apetraka eo aminao Madagasikara. Okenao Jesosy anamboatra ny gasy rehetra, okenao Jesosy amindra fo amin'ny tsiraray avy izay mibebaka aminao, afao Jesosy, afao Jesosy amin'ny faharatsiany Jesosy ny tsiraray avy, mibebaka Jesosy ho an'ny tanindrazanay Jesosy. Tompo malala o, mamindra fo Jesosy, mibebaka Tompo ho an'ny mpitondra firenenay, hatramin'ny zazakely indrindra Jesosy, hatramin'ny zazaminono Jesosy. Tompo malala o, mibebaka izay Tompo ho an'ny mpitondra fanjakana, ka hatramin'ny zazakely Jesosy voateraka Tompo. Mamindra fo ianao, mamindra fo Jesosy ny amin'ny tanindrazanay,
mamindra fo Jesosy, ny amin'ny tsiraray avy Jesosy, ny amin'ny gasy rehetra. Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao Jesosy malala, ary tsisy etsy hainao atao, tsisy etsy hainao atao Jesosy, ka misaotra anao izay. Misaotra tompony amin'ny fotoana teto anio, ny voninahitra ho anao Jesosy. Tompo, petraka aminao Jesosy ny alina, mangataka toromaso mamy Jesosy. Oka ianao Tompo ame toromaso mamy anay Jesosy. Tompo avangio izahay raha misy tianao ambara. Oka ianao fanay masina amangy anay, ampafantatra anay zava-miafina izay tianao ampafantarina anay, satria ianao rery no afaka mampiseho anay izay tianao ambara. Ka misaotra anao sady fanay masina, misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana teto vita tetonio, misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, misaotra Tompo, mankalaza makasitraka anao, ianao ilay Alpha sy Omega, ianao ilay fiandohanay ary mbola hiafaranay, ianao rery no tomponay Jesosy, rery tompono masina sy mahery. Ka misaotra ray ny voninahitra ho anao, rery ilay voalohany sady farany. Misaotra Tompo. Aleluia, aleluia. Misaotra ray malala. Aleluia. Amen. Ry afa malala amin'ny Tompo, izay ny fotoanantsika anio dia samy mahery daholo dia mijoro mandrakariva ao amin'i Jesosy. Dia mametraka velominareo Tompoko dia amin'ny sabata indray ny fotoana ho an'izay anatin'ny gropy dia amin'ny sabata atoandrotsika miona miara-mivavaka dia azadino fa fandraisana fanasany Tompo ny amin'ny sabata zao antsika izay ao anatin'ny gropy zany. Dia ho anareo izay manaraka eran-tany dia fiaraha-mivavaka tsotra ny antsika ny amin'ny sabata zao amin'ny 7 ora alina aty Eropa, amin'ny 7 ora alina ny Madagasikara zany dia ny fandraisana fanasany Tompo efa nambara teto ihany dia ny fandraisana fanasany Tompo ny amin'ny YouTube zany dia amin'ny sabata heriny zany, tsy amin'ny sabata zao fa amin'ny sabata ray ho avy zany. Izay Tompo dia samy mahery daholo dia tahiny Tompo toantsika tsiraray avy dia tafandriamanitra daholo izay atory io tahiny Jesosy daholo io. Amen. Veloma Tompoko.